Ratsaivina dia nitrangana lozam-pifamoivoizana anatsiravina teny amin'ny lalam-pirenena voalohany iny ny herinandro lasa teo tao anatin'izany no namozana ain'olona ary naharatrana olona maro ihany koa niavaka tamin'ny vonjovona izay nataony rafara malala Eulalie ity tovovavy kely ity izay nanolo tena ary namonjy zaza ambolana ary mendrim-piderana izany notoloran'ny fitondram-panjakana fankasitrahana ny vehivavy tao anatin'izay vonjovona nataon'izay. Noraisiny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina omaly 9 Jolay 2024 teny amin'ny lampam-panjakana Eulalie i rafara malala Eulalie ilay tovovavy kely 12 taona namonjy ilay zaza eritaona sy tapany lasa nirano tamin'ilay lozam-piarakidia teny Manalalondo Arivomamo. Nankahery sy nankasitraka ny Eulalie tamin'ny fandraisana andraikitra nasetriny ny filoham-pirenena satria ohatra tokony alainy rehetra tahaka ny famonjena sy ny fitsinjovana ny mpiarabelona tahaka izao. Ho fisaorana sy ho fampirisiana ny Eulalie ary dia iantoan'ny filoha Rajaonarimampianina manontolo ny fianarany sy ny fitaovana izay mety ho ilaina amin'izany hatramin'ny ahafahany baccalauréat ary omena vola isa taona izy ho fanampiana azy. Ankoatra izay dia nasondrotry ny filoham-pirenena ho chevalier de l'ordre de mérite ihany koa i Eulalie ho fankasitrahany ny fitondram-panjakana azy.